Fahameravatsika tsirairay avy-indray tratry tia alatsinainy fa 7 volana janoary ity. Manona ny fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary mba ho tontolo andro mba hampiadanana sy mba hampahombiazana tokoa ny tontolo andro izay hialo avantsika ankehitriny. Alohanderantsika ny amin'ny mofonainan'io dia vavakasika. Andriamanitra tomponay tsara indrindra ao andreto indray izahay zanakao. Indray ny toromarika rehetra avy aminao amin'ity maraina ity, miteza ianao hiasa amin'ny fiainana tsirairay avy ka ny herinao aneno anjaka ao anatinay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe fitaovam-piadiana mahomby. Nalaina amin'ny Jakoba 4:7 sy ny 9 manao hoe ka dia maneka an'Andriamanitra ianareo ary manoheran'ny devoly dia handositra anareo izy, manantona an'Andriamanitra dia hanantona anareo izy. Amen. Amperinasa mandraka hariva Satana, saingy vitsy no mahalala ny zavatra ataony sy ny fahaizany. Mila mivonona mivoaka an'Andriamanitra mba hahatohatra n'ilay fahavalo mpamitaka. Izany fanoherana izany no atahoran'ny Satana. No nohera avy any ambony ny malemy indrindra amin'ny olo-masina dia mahery indrindra ho azy sy ny anjeliny rehetra. Ary hampandalovina amin'ny fitsapana izy dia ho hita tokoa ny famboniny heriny. Vokatr'izany dia tsiretsaika ny famindran'ny Satana sy ny hetsika ataony ary afeniny mihitsy aza ny famelezany. Miomana ho amin'ny ady farany atao amin'ny fiangonany manko ilay fahavalo. Miafina antsita izy hany ka tena betsaka no zara raha min'ny fisiny. Maika moa ny asany izay mampitola gaga sy ny heriny. Ireo mahavita tena ny olona ka naraka ny finoanan'ny fony izay ratsy indrindra eo ambany fitaoman'ny Satana mambabo sy mamitaka. Kanefa mbola mihevitra fa Andriamanitra no mitarika azy. Raha sokafana hitan'ny tompo arahiny maso rehetra izy ireo dia ho fantany fa tsy Andriamanitra ny topoiny fa ilay fahavalo ny fahamarinana rehetra. Ho hitany fa tsy fahavitantena ny reharehana no anisan'ny rojo vy mavesatra indrindra amatoran'ny Satana ny saina izay tsy mahay mandanjalanja. Babon'ny Satana ny olombelona ka mora mirona anaraka ny tolotsaina sy ny hanatanteraka ny baikony. Tsy manana hery hanoherana ny ratsy ampahombiazana izy ireo. Tsy azony atao ny mampidi-dozany tena ny miatrika ny fahavalo tsy mifahadiovana io raha tsy mitoetra ao anatiny amin'ny alalan'ny finoana velo Kristy ka mifeny faniriany sy manatanjaka azy amin'ny hery avy any ambony. Tsinitsinina avokoa ny fiarovan-tena hafa rehetra ankoatran'izany. Amin'ny alalan'i Kristy irery ihany no ahafahana mametra ny herin'ny Satana. Fahamarinana mezinezina tokony ho takatry ny rehetra izany. Tsy mitsahatra miasa Satana, mizahazaha sy mivezivezy endrehitrena mitady izay harapany, kanefa na manao ezaka lehibe toy inona azy izy dia mampitakemitra azy ny vavaka mafana atao ampinoana. Raiso ny hampinga ny finoana, azahoanareo hamono ny zana-tsipika izay mirehitra rehetra izay alefan'ny ratsy. Aoka ny ianao azoto hampiasa ny fitaovam-piadiana mahomby dia ny vavaka izany ka atsiaro iray amin'Andriamanitra sy hampiasa ny hery rehetra ihany koa. Amen. Andriamanitra tsara ny zananitro mbola misaotra anao izahay eny amin'izany toromarika lehibe avy aminao izany. Ampianaro izahay ho tia mifandray aminao ary aoka dia hampatokena tanteraka sy eo ambany fanetretena lalina ny amin'ny fanarahana anao. Aminaran'i Jesosy, amen. Piaro